Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa indray dia tamin'ity androany ity no nanomboka tamin'ny fampidirana ny naoty ao anaty solosaina ao anatin'ireo taratasim-panadinana Bepc ao ato anatin'ny fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo Renivohitra ireo mpitsara sy tompon'andraikitra etsy amin'ny LMA Ampefiloha no anatanterahana izany. Nanomboka androany ny fampidirana ny naoty ao anaty solosaina ho an'ireo taratasim-panadinana andreo mpiadina niatrika ny fanadinana Bepc ho an'ny fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo Renivohitra. Tetsy amin'ny lycée moderne Ampefiloha no nanatanterahana izany ary miisa 220 sy 300 ireo manatanteraka izany amin'izao. Araka ny hitanareo izao dia nanomboka androany alatsinainy maraina ny fampidirana ny naoty ao anatin'ny solosaina na ny transcription zany dia transcripteur miisa 220 sy 300 zany no miara-miasa eto zahay amin'izao, izany hoe misy ny ekipa mifandimby miditra ny eo dia biasan'ny sasany indray fa ny fitambarana zany dia miisa 220 sy 300 tapitra efa navita ny mpitsarana amin'ny fitoeram-pitsarana rehetra. Efa misy ny lamina manokana nataon'ny sisiko Antananarivo Renivohitra ary ny anivim-panadinana nanisana no nanomboana izany androany. Nanisana izao tonga voalohany teto indrindra ny kopia dia tonga dia ny anazy ny traiteny rehetra miaraka aorian'izay raha be avelo no faharoa aorinany eo dia arakarak'izay hatrany amin'ny centre tonga farany tsy hoe samy manao ny lycéany izany isaka posta fa tonga dia ataony rehetra aloha ny lycée iray vita dia mivadika amin'ny anankiray. Araka izany dia alohan'ny zoma izao no ivoaka ny voka-panadinana Bepc ho an'ny fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo Renivohitra.